mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanatanteraka azy izay niaritra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra mba hahazoany fifaliana napetraka teo alohany ka efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrian'Andriamanitra izy. Hébreux 12:1-5. Zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainantsika ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ary fifaliana trano no hiara-banantsika amin'izao maraina vaovao mahafinaritra izao. Ahafahantsika mifampahery, ahafahantsika mihaino ny teny fampanantenana avy amin'Andriamanitra ary tari-dalana ho antsika ho amin'ny famonjena amin'izao andro vaovao nomen'Andriamanitra antsika tsirairay avy izao. Ny azo fijaliana dia tsy midika fahafatesana ho an'ny mino na ho an'ny kristianina fotsiny ihany, fa fiainana sy fanantenana izany azo fijaliana izany. Rehefa mijery an'i Jesosy isika dia mahita mpamonjy velona ary mampitombo ny fanantenantsika sy ny finoantsika izany. Jesosy ilay nitsangana sy manao fifonana ho antsika ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Tsy asaina hijanona ao ambadiky ny azo fijaliana ny kristianina na isika izay mino an'Andriamanitra, ary asaina isika mba handray taratra ilay Jesosy Kristy, ilay velona Jesosy Kristy, ilay mamirapiratra avy any Kalvaria. Indrandray ny fihetsem-po no miovaova araka ny toe-java misy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ka mahatonga antsika ho kivy hiketraka amin'ny toe-java misy izay lalovantsika, kanefa tsy miankina amin'ny toe-po ny finoana raha lasa anabavy malala, fa amin'ny fitokirana amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, miaina amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, ary rehefa mitoky amin'ny Kristy isika dia mahazo fahasoavana, mahazo fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina. Raha fitinina dia izao hoe ny azo fijaliana dia loharanon-aina sy fanantenana, ary ny fijerenan'i Jesosy Kristy velona no mandresi ny fahaketrahana sy ny fahakiviana eo amin'ny fiainantsika. Ny finoana mafiorina amin'ny teny fikasana, izany no sitrak'Andriamanitra. Kristy dia mpisolo vava ho ahy sy ho anao, ary mpiara-mandeha amintsika amin'ny lohasà sy eny an-tendrombohitra. Miantso anao ny Tompo amin'ity anio ity, miantso ny ankonana tsirairay avy ihany koa ny Tompo amin'ity anio ity. Aoka isika tsy hijanona amin'ny aloka intsony na hijanona eo amin'izany hoe fahafatesana izany. Aza velan-jaka ny fahakiviana sy ny fahaketrahana amin'izao vanim-potoana izao, fa miandrandra ka aoka hibanjana ny Jesosy Kristy, ny masontsika, ny fontsika, ary hitoko tanteraka amin'ny teny fikasana. Aoka hiaina isan'andro eo amin'ny fahazavan'ny azo fijaliana isika, satria ny Kristy dia velona ary momba antsika tsiraray avy ao anatin'ny ady izay atrehantsika, ahatsapany sy hitany izany. Andao isika hivavaka ary ho tonga ho zava-misy eo amin'ny fiainanao ny izany teny izany. Tompo Andriamanitra eo, misaotra noho ny teninao, misaotra noho ny maraim-baovao nomenao anay tsiraray avy. Fandrinay izany teninao izany dia melombelona ny fonay sy ny sainay ary ny fananay, ary tarika anay tsiraray avy sy ny ankonanay ho amin'ny famonjena. Misaotra Jesosy eo. Amen.